Avana malalo amin'ny tompo anapaka ao amponareo mandrakariva ny fahasoavana ao mba ampiadanana avy amin'Andriamanitra ray sy Jesosy Kristy tompontsika. Amen. Ny ten'Andriamanitra izay akatsika ny afatra amin'ny tian'io tia ry avana malalo amin'ny tompo dia ny bokon'ny Josoa toko 10 raisina eo amin'ny andininy 9 hatramin'ny faraky ambin'ny 10 izany. Bokon'ny Josoa toko 10 ny andininy 9 hatramin'ny faraky ambin'ny 10. Araka ny voalazantsika tena ampiandohana tena pitarena ry havana malala dia tia no alahady farany izay mpanjinatsika ny lohahevitra izay manao hoe mamonjy ny tenin'Andriamanitra. Raha mijery ny bokon'ny Josoa tsika dia mizara roa mazava tsara ny bokon'ny Josoa. Ny voalohany eto dia mitantara ny adin'ny Israely, ny ady izay nataon'ny Israely mba hahazoana ny tany nampanantenan'Andriamanitra tamin'ny Abrahama. Hitantsika izany ny Genesis 15:10. Fa rehefa nanao fanekena tamin'ny Abrahama Andriamanitra dia zavatra anankiroa nampanantenan'Andriamanitra taminy. Teo izany ilay tany, io dia tany Kanana izay tany nampanantenan'Andriamanitra azy, ary ny faharoa ihany koa ny izay nampanantenan'Andriamanitra tamin'ny alalan'ny fanekeny dia ny hoe taranaka maro. Io zany nampanantenany. Ka eto zany dia hitantsika tsara ato amin'ity bokon'ny Josoa ty ry havana malalo amin'ny tompo fa teo reo ady nataon'ny Israely mba hahazoana ny tany nampanantenan'Andriamanitra, satria ny tany nampanantenan'Andriamanitra io dia misy tady haka izy io, misy tady hakan-kely izy io, satria izy io efa tany nampanantenan'Andriamanitra ho azon'ny Israely. Dia misy ady zany tao anatin'izany, hitantsika zany any amin'ny Genesis 15:10. Fa ny faharoa ihany koa mba miresaka n'ity bokon'ny Josoa ity sika dia misongadina eo ihany koa ny fitsinjarana ny tany ho an'ny foko ny zanak'Israely. Hitantsika zany reo zany zavatra misongadina rehefa mijery n'ity bokon'ny Josoa ity sika. Teo ny ady izay nataon'ny Israely na ny zanak'Israely azahoana ny tany Kanana, azahoana ny tany nampanantenan'Andriamanitra. Fa ny faharoa ihany koa dia izao hoe teo ihany koa ny fitsinjarana ny tany, satria ny fokon'ny Israely dia misy maro izy, misy 12 izy avy amin'ny taranaky Jakoba zany tao anatin'izany. Noho izany io fizaran'ny boky io ry havana malala dia maneho io fizarana ao amin'ny boky io misy ilay hoe adin'ny Israely, misy ilay fizarana ny tany na ny fokon'ny Israely dia milaza mihitsy fa Andriamanitra dia mahatoky amin'ny teniny izy ary tsy mivadika amin'ny olony izay nampanantenainy Andriamanitra. Eto amin'ity bokon'ny Josoa ity zany dia asehony tsara mihitsy fa Andriamanitra matoky Andriamanitra mitazona ny fanekeny Andriamanitra ary tsy mamela ny olom-bofidiny Andriamanitra, fa miady ihany koa Andriamanitra, miasa Andriamanitra, mitsofoka eo amin'ny vahoaka izay bofidiny Andriamanitra. Ary amin'izay ny toky eo aloha eo ry havana malala dia mampiseho miariary ny tahotra ny firenena manodidina. Vokatra hoe reto Israely reto dia matahotra ny manodidina azy, matahotra ireo firenena manodidina azy satria fantatr'izy ireo ilay Andriamanitra izay vavahan'izy ireo, ilay Jehovah Andriamanitra izay tokony ensy ny fahefana, ka matahotra ireo firenena manodidina azy, miorono fantatra mihitsy izy ireo. Hitantsika any amin'ny toko manaraka koa ao aloha ao na amin'ny toko 7 zany na ny aloha any dia miresaka tsara ny amin'ny hoe tahotra, satria ny olon'Andriamanitra dia vonjen'Andriamanitra ary tsy fon'Andriamanitra. Ary zany eto no mahatonga ny Gibeonita ifampiresaka amin'izy ireo ary ny faharimbona tamin'izy ireo mihitsy tamin'ny Israely mba hiara-iady aminy. Hitantsika tsara ny tantara anatin'ireo fa misy ireo firenena izay tady haka tanin'ny Israely eto. Havana malala amin'ny tompo miariary ato amin'ity perikopantsika an'ity zany ilay maha-Andriamanitra matoky an'i Jehovah, matoky Andriamanitra, tsy mivadika amin'ny teny omen'Andriamanitra. Noho izany dia misy fahamarinana roa izay ambaran'ny tompo amintsika koa amin'ny alalan'izao perikopa izao. Ny voalohany dia hoe tokony hatoky an'Andriamanitra isika, tokony hatoky an'Andriamanitra isika satria izy dia mampahery ny olony. Izay zany afatra voalohany. Tokony hatoky an'Andriamanitra isika satria Andriamanitra dia mampahery ny olony. Hitantsika izany eo amin'ny andininy 9 sy ny 10. Olo vaky ny tena mianaran'ny tompo manao hoe aroa Jehovah tamin'ny Josoa
aza matahotra azy fa efa natolotra eo an-tananao izy ka tsisy ajanona eo anoloanao na dia iray akory aza andiny fasivy ary tonga tampoka tamin'ireo Josoa fa nanao lavalina avy tany Gilgala izy. Eto zany dia mampiseho fa Andriamanitra mahatoky Andriamanitra ary mampaherin'ny olona izy manoloana ny ady izay atreny izy ireo. Zava-dehibe indrindra toavana malala zany ilay teny hoe aza matahotra. Jerentsika zany ato amin'ny sotra masity dia miteny eo hoe aza matahotra dikany dia hoe Andriamanitra mampaherin'ny olony, Andriamanitra mirotsaka an-tsehatra eo amin'ny fiainan'ny olona izy. Andriamanitra mihitsy no mandray an-tanana ny fiainan'ny olona. Rehefa tonga teo amin'ny Josoa ny Gibeonita eto dia niainga Josoa sy ny lehilahy mahery. Hitantsika eo amin'ny andininy fahaenina sy ny fahafito izany. Ary teo anatrehan'izany indrindra eto no nilazany Jehovah Andriamanitra azy ilay teny fampanantenana, ilay teny fampaherezana tamin'ny Josoa hoe aza matahotra azy ianao fa efa natolotra eo an-tananao izy. Izany hoe teny fampaherezana eto nasehon'i Jehovah ho an'ny mpanompony dia Josoa izay mpitarika an'ireto Israely reto ho amin'ny tany Kanana. Ka ny zavatra hitantsika eto ry havana dia zao hoe ny fandraisan'ny Josoa sy ny fankatoavana izany teny fampaherezana izany ilay miampy teny fampanantenana ataon'Andriamanitra izany nahatonga azy avy hatrany tena andeha tsy nangatakandro izy tsy nanao andrasandrasa izy fa avy hatrany izy tena natanteraka ny teny meny Jehovah Andriamanitra izy. Eto zany le havana malala dia tady io tsara fa isika zany mila miasa ihany koa. Tsy hoe rehefa manao zavatra anankiray tsika dia manankina fenantsika amin'Andriamanitra ihany fa isika ihany koa mila mietsika. Eto zany Josoa dia hoe mampahery azy Andriamanitra ary vokatray fatokinan'Andriamanitra izay dia miasa Josoa tsy niandro alina izy, tsy nitandro asa sarana izy fa avy hatrany izy tena andeha izy nanao asa avy hatrany izy. Araka ny teo amin'ny andiny fasivy ary tonga tampoka tamin'ireo Josoa fa nanao lavalina avy tany Gilgala izy. Tsy nanao andrasandraso Josoa io. Ilay Andriamanitra mampahery zany eto ilay Andriamanitra mampanantenantsika dia tsy mipetrapetraka ny kristianina, tsy mipetrapetraka fosiny amin'izao fa mila manatanteraka ihany koa ny kristianina tahaka nataon'ny Josoa tahaka hitantsika eto mba azahoantsika fahombiana. Ravana malala amin'ny tompo. Firifiry moa ny tenin'Andriamanitra izay efa norenesinao. Firifiry moa ny tenin'Andriamanitra izay nampahery anao. Fa mba firy tamin'ireny kosa no naharesy lahatra anao ka nahatonga anao iroso tsy ampisalasalana amin'ny ady. Firy amin'ireny no tena nankatoavinao ka tsy nanaovanao andrasoandraso manoloana ny fiatrehanao ny fahavalo. Izany koa ry havana malala no miantefa amintsika amin'ny ankehitriny ity fa isika eto ihany koa dia miatrika ady isika. Ilay Andriamanitra mampahery antsika miantso antsika mba hatonga antsika ihany koa hiroso tsy ampisalasalana amin'ny ady aty antsika. Tokana ihany ny fahavalontsika kristianina ry havana malala dia ny fahavalo eny amin'ny rivotra izany dia fonosy ny Satana. Araka hitantsika amin'ny Efesiana toko fahaenina andininy faharoambinifolo. Ny mampieritreritra ny dia izao hoe misy ane mpanompon'Andriamanitra azy olona mifidian'Andriamanitra fa matahotra izy fa mahita demoniaka mitsoka mandositra matahotra. Havana malala amin'ny tompo mampieritreritra antsika izany fa ny soratra masina eto dia mampahatsiaro antsika fa io Andriamanitra izay vavahantsika io dia Andriamanitra izay arahantsika sy notsika io izay tompontsika io dia Andriamanitra tsy miova Andriamanitra ary mbola miteny aminao mandrakariva izy ka mampahery anao isan'andro amin'ny ady atrehanao amin'ny fiatrehanao ny olana ny fahavalo eny amin'ny rivotra. Andriamanitra mandrehanao io, Andriamanitra mampandresanao amin'ny ady io. Noho izany aza kivikivy ry havana malala ao tompo malona ny ady atrehanao eo amin'ny fiainanao. Ko raha tsy mbola tsapanao izany hoe Andriamanitra mampahery anao, Andriamanitra mitsofoka antrehatra eo amin'ny fiainanao dia manatona an Jesosy eto eo amin'ny adinao rehetra fa ao amin'ny any no ahatanterany teny fampaherezan'Andriamanitra satria izy mihitsy no efa nilaza hoe matokia. Dia ahoana ny toeny? Izao efa naresy izao tontolo izao araka ny Jaona toko 2:7 amin'ny telopolo. Koa mahereza ry havana malala
fa ny tompo dia mahatoky Andriamanitra ka mampahery anao Andriamanitra ary noho zany fampaherezan'Andriamanitra anao zany dia tsy ajanona eo anoloanao ny fahavalonao dia ny devoly eny amin'ny rivotra izany. Ny avatra voalohany dia hoe mahatoky Andriamanitra mampahery ny olona izy amin'ny adatreny mahalalantsika fandreseny. Fa ny fahamarinana faharoa dia zao hoe tokony hatoky an'Andriamanitra isika satria Andriamanitra dia manatanteraka ny teniny. Tokony hatoky an'Andriamanitra isika satria Andriamanitra dia manatanteraka ny teniny. Eo amin'ny andeniny fahafolo sy ny faraky ambifolo no hahitantsika izany. Menara Jesosy manao hoe ary Jehova nampifanaritaka ireo teo anoloan'ny Israely ary namely ireo tany Gibeona izy ka nahafaty marobe sady nanenjika azy tamin'ny fiakarana makany Beti-Horona izy ka namely azy hatrany Azeka ka hatrany Makeda. Anon nandositra teo anoloan'ny Israely teo ampiadiny Beti-Horona izy, Jehova dia nandatsaka avandra vaventy taminy avy tany an-danitra. Eo zany hoe Jehova nandatsaka avandra vaventy. Eto zany dia raha mandinika ty soratra masina tsika rehefa namalara Andriamanitra rehefa mampahery sy mampanantena fandresena any Josoa eto ary fampanantenana men'Andriamanitra azy voalohany dia hoe tsy majanona eo anatrehany ny fahavalo. Dika zany dia zao hoe ilay Andriamanitra ivavahany Josoa, Andriamanitra mahatoky ary manatanteraka izay lazaina. Andriamanitra zany tsy hoe rehefa miteny izy dia tsy tanteran'Andriamanitra fa Andriamanitra dia mahatoky ary manatanteraka zany miaro isan-datin'ny fiainan'olona izy. Ka eto ny misy fomba anankiroa araka ny voalaza eto hanehoany Jehova Andriamanitra izany famonjeny izany satria tady voly eto Josoa manoloana ny fahavalo. Ny fomba voalohany ataony dia zao hitantsika eo amin'ny andeniny fahafolo nampifanaritaka Andriamanitra eto. Zany hoe eto zany Andriamanitra raha amin'ny dika teny hafa na amin'ny fomba fiteny hafa dia hoe nokorotanin'Andriamanitra ary nataon'Andriamanitra ny sabatitaka maro mihitsy zavatra hitantsika eto. Tena nataon'Andriamanitra fanina mihitsy zany ny fahavalo eto araka ny hitantsika eto. Zany ny fomba anankiray nataon'Andriamanitra eto ary hitantsika tsara fa ny Amorita eto no miketriketrika ny amin'izany hamotraka ny Israely izany. Fa eto Andriamanitra dia miasa amin'ny fomba hamonjen'ny olona eto nampahatahan'Andriamanitra nataon'Andriamanitra fanina teto ny fahavalo. Fa ny faharoa ihany koa eto izay mampiseho ilay Andriamanitra mahatoky, ilay Andriamanitra fahamarinana ary ilay Andriamanitra manam-pahefana amin'ny zavatra rehetra ary mihany olona dia zao hoe nandatsaka avandra vaventy avy tany an-danitra izy. Hitantsika eo amin'ny andeniny faraika ambin'ny folo zany. Inona ny dikan'izany? Izany dia maneho fa Andriamanitra no mifehy izao rehetra izao ary tsy hoe mifehy izao rehetra izao ihany Andriamanitra fa tena maneho ny fahefany mihitsy izy, tena maneho ny heriny izy hiarovany ny olony, hiarovany ny vahoaka voafitiny. Zany dia avana malala eto no hitantsika eto amin'izao soratra masina izao. Andriamanitra manatanteraka ny teny ary miasa ny fomba sy takatry ny saina izy handavona ny fahavalo. Dia avana malala ao tompo tsarovy fa ny Andriamanitra arahantsika. Io Andriamanitra ivavahanao io, ivavahantsika io dia tsarovy fa miandany amintsika io ka raha manaiky ianao ny asany eo amin'ny fiainanao dia mirotsaka ny sehatra Andriamanitra mampiasa ny fahefany rehetra hiarovana anao izy. Zany dia avana malala ny teny fampanantenana men'Andriamanitra antsika. Andriamanitra tsy mamela antsika ary ninona zavatra tenenin'Andriamanitra eo amin'ny fiainantsika. Teny fampanantenana men'Andriamanitra antsika. Andriamanitra mahatoky, Andriamanitra manatanteraka ny tenin'Andriamanitra. Dia avana malala ao tompo raha ekenao ary fa Jesosy tokoa tompo sy mpamonjy anao dia manaiky anao fa izy no eno lalana. Raha manaiky an'i Jesosy tompo sy mpamonjy anao dia Jesosy mihitsy no eno lalana amin'ny ady atrehanao. Jesosy Kristy mihitsy no hitondra ny adinao ka mampandresy anao. Zany avana malala no hafatra lehibe ho antsika amin'ny tia aoka ataonao zava-dehibe ary ny fiombonanao ao amin'ny Jesosy Kristy satria ao amin'ireny andro ahafahantsika mandresy
karazam-paratsina rehetra ny fakapana rehetra izay mandavatsika kristianina ko matoky ary avana malala matoky n'Andriamanitra mampaherantsika izy ary koa tsy manaratsika izy manatanteraka izay tolazainy izy ary tsy ambela ny mpanompony hiady reny Andriamanitra ko miverenao amin'Andriamanitra fa te hampandresanao izy afatra roa ary avana malala no nomeny tompo atsika tamin'ny tianitia voalohany dia hoe tokony atoky an'Andriamanitra isika satria Andriamanitra dia mampahery olon'Andriamanitra fa ny faharoa dia zao hoe tsy mampahery an'Andriamanitra fa Andriamanitra mihitsy mahatoky izy ka manatanteraka ny teny fikasana izy teny nampanantenainanao izy ko mahatoky azy dia avana malala izay manan-tsofina aoka izy hiaino izay lazany fanahy amin'ny fiangonana ho an'Andriamanitra iray ihany ny voninahitra amen.